Miarahaba tsika rehetra indray. Ny vidéontsika androany dia resadresantsika ny adiady izay misy eo amin'ny mpiray Tampo. Ny ady tena resantsika eo dia tsy ilay ady hoe mifandrignam-bolo, le ady hoe mifanositosika sy le hoe ady ao tokantrano fa ny ady hoe rehefa lehibe dia misy mpiray Tampo mampalahelo fa hoe tena miady tsy afaka mifandefitra mihitsy ary dia taona daholo ny fianakaviana tsirairay hoe anivady aman-janako tsy mila mihitsy miavana amin'ny ray Tampo amiko iny. Zavatra mampalahelo be zany satria ny mpiray Tampo dia olona tena mifanakaiky indrindra amin'ny fiainana. Raha hoe ny ara-pihavanana no tenenina, olona hoe tsy afa-misaraka aminao olona iray aminao. Olona zany hoe tokony ho tiantsika ary ho tiavintsika amin'ny fiainana. Olona hoe afaka mifanampy amintsika, olona hoe afaka miara-mitomany amintsika. Satria rehefa misy ny zava-mahazo amin'ny fiainana, hoe misy ny mahazo ny ray aman-dreny, hoe sanatria misy ny fahafatesan'ny ray aman-dreny, dia ireo mpiray Tampo ireo ny araiky-an-doha, ireo mpiray Tampo ireo ny nefa ny adidy rehetra. Araky ny valin'ny sondage nomenareo, ny valim-pantanina nomenareo tamin'ny publication natao dia maro taminareo no nilaza fa ny mahatonga ny disadisa izay misy eo amin'ny mpiray Tampo dia avy amin'ny ray aman-dreny. Zany hoe fatsoan'ny ray aman-dreny. Misy raha nilaza mihitsy hoe misy ray aman-dreny tsy tia zanaka, misy ray aman-dreny manafa-janaka. Amin'ny mariany ihany nefa dia sarotra amiko ny laza hoe misy zanako tiako kokoa noho ny hafa. Angamba ozy izy hoe resaka famalinan'ny filàny zanaka na hoe filàna tsy mitovy ny mahatonga an'io. Ka eo indrindra isika no mila mitady vahaolana hoe inona ny mahatonga an'izany dia ahoana ny fomba atao mba tsy hiverenan'ny izay fahadisoana sy tsy fahalalana izay intsony ka mba tonga ny taranantsika, tonga ny mpiray Tampo amintsika hifankaty amintsika, tonga ny zanatsika amin'ny ray Tampo hifankaty. Ary indrindra koa mety ahitantsika hery ahafahantsika mamela heloko an'ireo ray aman-dreny izay heverintsika hoe mianga-janaka na hoe tsy tia zanaka ireo. Misy antony maromaro mahatonga ny zanaka tsy hanana toerana ao anatin'ny tokantrano iray. Voalohany aloha dia reny zaza voalohany reny somary metraketraka tsy rehefa mandidy izay. Hany ka miseho azo-doko toerana dia izany hoe tsy manome toerana loatra ny zaza manarakaraka azy sy ireo zaza eo afovoany. Dia kialafara sy ingafara koa be fiantana izay sady miseho azy malemilemy dia somary mitongilana ny ray aman-dreny amin'ny fiahiana azy ireo, somary mitongilana ny ray aman-dreny ary indraindray dia lasa misy fiarovana distafa ohatra ka mahatonga ny sasany hialina, mahatonga ny sasany hitady ihany koa ny anjara toerana. Ary rehefa ny ray aman-dreny zany no mijabaka loatra amin'ny fiarovana ny ankizy izay dia izay no miteraka ihany koa fifampialonana eo amin'ny samy mpiray Tampo. Zany hoe anjarantsika ray aman-dreny no manome disiplinina mitovy ny zanakatsika. Anjarantsika ray aman-dreny no mampianatra azy ireo ny fifanajana. Izany hoe fifanajana dia tsy hoe atsao ihany zokinao fa mila tia mifamaly izy io, mila hoe ny zoky manaja ny zandry ary ny zandry manaja ny zoky. Hoe ny disiplinina zany dia arakaraky ny taonany zaza no anaovana azy. Tsy hoe mitovy daholo ny disiplinina ampiasaintsika amin'ny zaza 3 taona sy ny zaza 10 taona. Ohatra kely fotsiny hoe resaka sakafo ohatra na amin'ny resaka fizarana. Resaka sakafo ohatra hoe le zaza 10 taona tsy hihinana mihitsy ny sakafo ho an'ny zaza 3 taona na zaza 1 taona, fa kosa tsy avela aminany ny kely hoe inona ny mahatonga ny nazo kely fa lazaina fotsiny hoe toerana ifandimbiazana ny mpiray Tampo. Androany ianao 3 taona fa androany ianao mbola 10 taona koa dia rehefa tonga ny fa 10 taona anao dia mahazo anjara mitovy amin'ilay zokinao 10 taona koa ianao fa aza matahotra. Mazany eritreretintsika hoe zavatra tsy dia misy dikany zany ao anatin'ny tokantrano nefa indraindray dia misy fiantraikany amin'ny toe-tsain'ny mpiray Tampo, misy fiantraikany amin'ny fifampitondran'ny mpiray Tampo ary dia ny zavatra iny no miteraka fialonana matetika. Dia misy ihany koa olana ray hoe zaza marefirefo, marary lava ary indraindray raha misy hoe zaza manan-kilema mihitsy hoe normal be zany tsika ray aman-dreny ny hikarakara bebe kokoa an'ireny zaza ireny
fa ny zavatra tokony ataontsika fotsiny ny fetsifetsena tokony ataontsika dia tokony hoe ho raintsika ho complice ireo iray tampoa izay tsy mila fiahina bebe kokoa mba atonga azy ireo tsy ho eo ivelan'ny fiarahamonina ao anatin'ny tokantrano. Omeko ohatra rainareo tamin'ny fitezako tao atao-trano, ohatra zao hoe tamin'ny teraka le zanako faharoa dia izy bekizitina betomany zay dia hoe mba tsy atsapahany ilay zokony hoe veritoerana dia raisiko complice izy, zany hoe raha vao mitomany le zandriny dia lasa mody miresaka amin'ilay zokony hoe zay indray mitomany bekoretaka dia toute façon le zandriny mbola tsy mahazo ninona mihitsy, lao ao aloha fa zany mbola te hilalao miaraka aminao. Dia le zokony maheno an'le zandriny hoe mitomany be teraka ho azy ao anatiny le fiahina, le alahelo, le fitiavana, ary teraka ho azy koa eo amin'izy mirahalany complicité satria izy zokony no miteny hoe mandana amin'izay neny raiso eloanina fa mampalahelo izy mitomany ao. Ary ny tsara mariana dia zavatra normal be miadiady izy misy eo amin'ny mpiray-tampo, zavatra normal. Misy ihany moa mpiray-tampo milaza hoe tsy niady fa raha ohatra ny manokana zao dia tena niady tao anatin'ny tokantrano tada sy neny. Izany hoe le ady manala ihany koa ny fiatsaram-belatsizy misy eo amin'ny mpiray-tampo. Zany hoe voakely ianao dia afaka miady rehefa lehibe ianao dia mba efa afaka mianatra mifandefitra, ary rehefa olon-dehibe dia efa mianatra mifaka mifantatra, ary rehefa mifaka mifantatra mpiray-tampo dia tsy manao zavatra hoe volontairement hoe andratrana ny hafa zany satria fantako hoe izao ny faiblesse-n'ity zandriko ty na izao ny faiblesse-n'ity zokiko ty tsy ataoko izao aminy mba tsy handratra ny fony mba tsy hatezitra sy ny sisa. Ao anatin'ny tokantrano dia tsy maintsy misy ihany ny fitanilana kely, kanefa rehefa miezaka tsika ray aman-dreny rehefa tsapany zaza hoe niezaka tsika ary tsy fananitsika satria manofa mandratsika dia tonga saina foana ireo manatsaina ireo tsy vivy akory, ary izy ihany dia afaka mandanjalanja sy mahafantatra an'izany. Fa kosa aza vela aminany ny zanatsika fa lazao tsara hoe tiatsika izy ireo mpafantaro azy tsara hoe samy tiatsika izy ireo satria ny faminaniana iny ihany koa no miteraka olana indraindray satria samy mandika samy mana-interprétation sy zavatra hitany masony sy zavatra eny misofiny ny zaza. Dia farany moa zany eo amin'ny resaka fomba amam-panao misy le hoe ady lova sy ny sisa. Iny moa zany dia tsy zany ho afaka anovany satria izay le fomba amam-panao malagasy, fa kosa ny tokantrano tsirairay dia afaka mametraka adi-hevitra ao anatin'ny tokantrano ary afaka mametraka lalàna ao anatin'ny tokantrano. Ohatra ny manokana dia teneniko ny zanako hoe zaraina mitovy ny zava-misy, ohatra hoe manao économie ho an'iray dia manao an'izy rehetrarehetra na lahy na vavy, satria amiko amin'ny zanako ao anatin'ny tokantrano dia zanaka samy omena ny chanceny samy omena ny fitiavana ary samy omena ny filany. Dia teny hoe misy ray aman-dreny miangajanaka satria ny manamanana kokoa mititiny, ny manamanana kokoa no atony fa ireo tsy manana dia adino. Mino fa tsy resaka fitiavana mazana ara dia ny tsy manamanana kokoa no hiantran'ny fony ray aman-dreny, fa resaka filana angamba amiko no mahatonga an'izay. Ary io filana io matetika io no miteraka zavatoza be, io filana io no miteraka fiatsara-milatsi, io filana io no miteraka fitiavan-tena, ary io filana io ihany koa no miteraka tsy fankatiavana sy fampialonana. Ka ny afatra kely tiako apetraka amin'izay fotsiny dia hoe atao vianatra ao antsika ray aman-dreny ankehitriny mba tsy hanaovantsika n'izay intsony ary mba tsy hampisehoantsika n'izay toetra izay intsony amin'ny zanatsika satria fantatsika izao ny ngidiny sy ny ratsiny izany zavatra izany. Dia izay indray ny vidéo antsika androany. Ny fanamariana tiako apetraka fotsiny dia hoe azadino fa ny ray aman-dreny dia novo mandray ihany koa. Marina fa mety hoe nanimba ny fotsika izy ireo indraindray, kanefa araka ny teniko tany amin'ny voalohany ny tsy fahalalana na noho ny fomba amam-panao no nahatonga azy ireo anao an'izany. Ka mitadiava hery ifamelana amin'ny mpiray-tampo, mitadiava hery amelana heloka satria hoy ny famelan-keloka dia mitondra fahamahevanana ary mitondra fahasitranana amin'ny fiainana. Toy izany koa amin'ny ireo ray aman-drenintsika izay efa somary lehibebe ihany raha amin'izao taonantsika zao no tenenina. Dia miraso foantsika rehetra indray samy tahin'Andriamanitra. Dia bisous nareo dia milay be nareo raha misy commentaire dia azadino ny manoratra azy dia azadino izay mampartage ary misabona amin'ny page-tsika. Bye, bisous.